Natongavan'ny anniversaire ako no maty RAK ROOTS. RAK ROOTS dia nanana fifandraisana mba tsy tomany aho zany dia lozako maty. Isa. RAK ROOTS dia nanana fotoana sy fotoana nionana izay mianaka ary fampiresaka foana amin'ny ahoana mamany tazomana feo, ahoana ny anafanala feo. Misy fotoana samy nanao propagande zay za tany amin'ny alehako izy tany amin'ny alehany dia miresaka foana zay malika ino ny tokony hoanina mitondra sanatry ino dia tsatsafy mareka tsy mira etsetra. Zany zavatra rehetrarehetra zany no miteraka an'ilay alahelo rehefa tonga ny fotoana mihoatra ny olona zay nafantatra azy hoe lasa bonera be loatra etsetra. Kely ihany zany juste isa dia tsy fantatra hoe inona ny tena hirany RAK ROOTS hainao. Lohateny iny hoe fantatra nefa pakavady. Andao raha hoe andramantsika tao ary na hanomezana voninahitra ny RAK ROOTS, hanomezana azy ny mahireza sy ny soavadia araka hirezana ny ray aman-dreny sy ny fady aman-janany. Senza la